miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy ao atoandrotoandro, tsy ho ela aho, tsy ho lava aho, fa misy vidéo kely ty ho ataoko izay omeko lohateny hoe secret de polichinelle sady ankamatatra. Fantanina no amaranako azy dia ianareo no mamaly le fantanina, samy manao enquêteur kely tsika zany à la Sherlock Holmes zany. Ny zavatra anankiray izay tiako tenenina mialohan'ny itenenako an'ity zavatra ty dia marina foana lay oam-pitenenana frantsay hoe le diable se trouve dans les détails. Ianao na dia manao crime parfait azy, ianao na dia tena ketrika sy 400 azy, azadino le diable se cache toujours dans les détails. Zany hoe ny détail io mitrahiranao foana. Zay tadidio zay. Crime parfait ninona misy détail trahiranao foana. Ka izay détail zay no matiako zaraina aminareo dia ianareo ihany no mitire conclusion amin'ny farany. Za zany tsy hiteny hoe iza na inona fa ianareo ihany. Fantatro fa ny mpanaraka ny pejy RGL dia olona misy loha, misy jery, olona 400 eto zany tsy le pejy le torapo fa pejy de réflexion dia ianareo no hanome ny valiny. Zany hoe ho taritiko nareo any amin'ny lalana zay tiako atongavana dia je vous laisse faire votre propre conclusion. Zay dahoary. Tsy namoa zany fa le affaire ISTI no maresaka. Dia andao averina tsika kely le saga mihitsy izy iny mantsy. Le saga dia zao hoe nivoaka le IST voalohany dia nisy an'le listan'olona be dia be ao misy karaza ao ry Asnaine, ao ry Moustapha, ao ry Amila sy ny tariny dia nisy an'ny colonel Patrick tadidinareo. Dia le lendemain dia nisy IST anankiray hafa indray nivoaka izay tsy ao anatiny itsony reo olona 12 reo fa colonel Patrick mbola tavela ao sy olona maro vitsivitsy maromaro. Zay zany le tantara raha tsotsorina. Le voalohany le IST voalohany dia nampanaovy ny ministère au niveau ny izy moa izy ty intérieur izy eny fa tsy diso sa primature tsy adidiko tsony. Dia le ray nataony procureur général. Dia raha ny fijery azy ety ivelany zany zay hoe tsika tsy aza mandeha amin'ny zavatra superficiel fa jereo tsara lay ao ambadika. Dia hoe ohatran'ny tsy mifanaraka ry zareo. Tsia. C'est un jeu. Jeu dans le sens jeu de pouvoir. Rapport de force ary fametrahana ny atao hoe iza no qui a la main. Aveo dia nilaza ny ministra ny fitsarana teo aloha hoe tsisy dirako iny satria za tia ampitan-dranomasina. Mamerina le données rehetrarehetra tsika zany. Fefa efatra azadino fa tsy mbola misy gouvernement amizao tsika amin'ny teny zao fa ny fahefana rehetrarehetra ny ministère dia napetraka amin'ny secrétaire général SG. Tsy intérim akory ary zany fa SG. Tsika malala tsara fa karazana affaire courante zany no tokony ho ataon'ny olona amin'izany toeran'izany fa tsy gros dossier ohatran'ny toy. Tsy hisy amina tany miotakotaka ka hoe secrétaire général anankiray na olona ty ambany aty no hanao zavatra ngeza be ohatr'izao raha tsy misy tsindry ngeza be eo amboniny. Zany hoe misy fahefana eo amboniny. Tsy za zany ataontsika hoe tale kabinetranao na SG-nao dia za avy hanao zavatra goavana be ohatrantony satria zavatra goavana io affaire io. Donc c'est juste un exécutant. Hatreo aloha tsika. Dia ny zavatra nanaitra tsika tao anatin'ilay taratasy bon afaka miteny daholo hoe le misy nanotry tamiko hoe le formulation le izy tsy ara-dalàna sisa tsy misy signature ministre sisa. Ok, azo eritreretina zany
fa ny tena mahavarina ao anatin'le izy na tiana na tsy tiana dia ity hoe fa maninona ireo karana ngezalahy rehetrarehetra tsy ao anatin'ilay IST manaraka aminy azy zany fampianam-petraka sy ireo olona hafa manampy azy tahaka ny madame Raharnisa, Razafindrazaka Emmanuel Dibolo, raha Miarinjatovo Marka, madame Ol Antra, monsieur Lambert Besso-Eric, raha miaramanana Patrick, André Mihaza fanomezana Yves Georges Di Rassonna Liva. Reo zany tsy ao, reo zany nisorona koa. Zany hoe azo lazaina hoe reo zany grosse calibre. Dia ny mahagaga ao anatin'ity tantara ity dia ity. Nivoaka ny instruction avy any amin'ny primature hoe vakiko instruction au fin de main levée d'interdiction de sortie de territoire. Voilà, instruction fanampindray zany. Disons les phrases exactement. Dans le cadre de l'application des nouvelles orientations gouvernementales visant à l'apaisement politique et à la libre circulation des citoyens, j'ai l'honneur de vous instruire, s'adresser à un procureur général, de vous instruire de bien vouloir procéder à la main levée immédiate. Zany hoe miinsister izy hoe ataovy io main levée io, zany hoe ohatrany misy résistance zany. De bien vouloir procéder à la main levée immédiate des mesures d'interdiction de sortie du territoire. Je suis un exégète, donc des formations professionnelles obligent Mialatsiny. On analyse les phrases. Dans le cadre de l'application des nouvelles orientations, quelles nouvelles orientations gouvernementales? Est-ce qu'il y a déjà un gouvernement? Pas encore. Si mamouriny tsika, nouvelle orientation gouvernementale. Efa misy gouvernement mitsangana avy am'zao. Premier ministre ny voatehitra, fa mbola tsisy gouvernement. Or, les communiqués, instructions avy any amin'ny primature, makany amin'ny procureur général de hoe misy instruction, misy application des nouvelles orientations gouvernementales. Je vous laisse juger. Toyany, ary le toyany faharoa ny tena napieritreritra. Visant à l'apaisement politique. Ah bon? Fanga misy problème? Inona le apaisement politique? Inona le korotana am'izao? Sa ve misy zavatra tahorana am'le hoe apaiser quoi? De quoi avez-vous peur? De Hasnain Hirji ve? De Mustafa Iriji ve? De monsieur Yamil ve? De monsieur Yavara Hussein ve? Reo karanareo? Misy sous-entendu hoe raha vao tsy levé ny interdiction de territoire dia tsisy apaisement eto noho ireo lista ireo. N'est-ce pas? Tsy hisy apaisement eto amin'ny firenena raha vao tsy levé ny interdiction de territoire n'ireo olona ireo. Par ricochet, fa iza zany ireo olona ireo no qui crée déstabilisation na tsy ampisy apaisement. Inona ny force de pression et de lobbying n'ireo olona ireo matoa izany ny fangatahana avy any amin'ny primature makany amin'ny procureur général. Point d'interrogation. Zaho aho miteny hoe za tsy manavaly teny fa ianareo no mamaly azy. Zay ny ray. Tsy jana lava fa fohy kely. Za mbola be asa koa. Faharoa, misy zavatra nieritreretiko hatraminaly iny affaire IST iny. Arao tsara le tantara hoe tao anatin'ny lista daholo ireo olona 120 reo miampy an'ny colonel Patrick sy le olona mbola tavelany amin'ny listany. Dia amin'le lista faharoa tsy ao tsony ireo olona reo fa mbola tavelany Patrick sy ny namany. Raha ohatra ka apaisement politique marina no tena
en motif an'io instruction io normalement tokony ao zany colonel Patrick sy ny namany satria iny zalahy iny nikonikonina fanakorontanina sy fanonganam-panjakana sa tsy zay raha les définitions natao hoe apaisement ny resakitsika donc c'est quoi le sens de l'apaisement anti instruction ty monsieur le premier ministre quelle pression avez-vous reçu mahatonga an'ireo olona reo a misorona ao anatin'ny liste ray zay faharoa manaraka an'izay averiko indray a tsisy tombotsoan'ny secrétaire général na ny olona ty amin'ny cadre ambany mihitsy mamoaka zavatra ohatrany tony satria olona intérimaire reo a manao affaire courante fa tsy handray fanapahan-kevitra ngeza be ohatrany tony tsisy de rehefa averiko zany izy a miala tsiny fa mitsoromy anoatra teo reo olona reo a de nitsoahana reo olona reo a de nisy va-et-vient teo a de nivoaka ty instruction ty a de za ty ametraka fanontaniana aminareo manay aho ahany aty a angamba misy olona tsy fantatro any de ho apetrako aminareo izy olona io de nareo ihany mety alala azy zay ma secret de polichinelle azy misy olona angamba ny anoany mety saika nanao rakety tamireto olona reto zany mantsy ny malaza ao amin'ny tanàna am'izao misy olona mpanao an'izany anoany fa tsy fantatra izy io dia tsy nanome sosy reto olona reto Asinaina Moustapha Yamil dia mety nitaraina tany amin'ny fahefana hafa de rehefa nitaraina tany tsy haiko niendriky le fitaraina na ohatrany ahoana za tsy miditra ny aferandry zareo a de milatsaka ny noty avy any hoe non reto olona reto tsy ao anatin'ny IST dia rehefa tsy tao anatin'ny IST izy dia iza ny olona mahazo tombotsoa amin'ity affaire ty ho azavaiko io olona io tena fetsy be très très malin hoe andramana ihany aloha sao de azo lay vola satria reto gros poisson de mety hoe forotra de am'izay zany a tsy tafiditra ao anatin'ilay IST de rehefa nidrikina hoe tsy anome an'le sosy de hoe peu importe na vo ihany izy satria nahoana am'izao fotoana zao amin'ny opinion publique dia voaloto ny primature sy ny PRRM voaloto dans le sens hoe responsable zany amin'ny vahoaka hoe fa onio dia i olona zay nanandranandran'io a am'izao tsika miteny zao de hoe rehefa tsy voako amin'ny vola de za ndray izy ndray rapitso miteny aminareo hoe za efa nanandrana ihany ny sambotra an'ireo gros poisson reo fa narova ny fitondrana nefa le coup mitadiavan'ny sosy tany tsy niraikitra dia gagnant foana izy sur les deux tableaux ary tena fetsy io tompony ketrika hoe rehefa tsy voako amin'le miliara de voako amin'ny image izy am'izao mangatsitsika inona kiny dira kozy fa am'izao dia maloto sahady le PM lenjana be le biara vitany nandoto an'ny PM sahady mbola tsy manomboka akory lay le primature vitany nandoto ny PRRM sahady vo tsy mainga akory le gouvernement PRRM numéro 2 fa iolona io a tsy voakasika nefa izy nanandrana hoe ndasy aloha andramana sao de mbazahona sosy de rehefa tsy mety de hoe gagnant foana izy sur les deux tableaux maranitra ianao a todika aminao nanao an'ity affaire ty maranitra ianao saingy le diable se trouve dans les détails de io iaho hoe ry vahoaka malagasy ry mpanaraka ny PGRGN tsika eto page de réflexion ampiasaony betro ampiasaony matière grise
Et je vous pose la question, je m'arrête là-dessus. Iza i olona manao marionnettiste ambadika io. Aza tonga de manome valy teny malaky dinio tsara aloha. Iza ny gagnon am'izao hoe ao aorianao zany a de iseho izy fa izy no saika mba hiaro an'ireto vahoaka malagasy zany mba tinontsika nefa izy tsy azon'le miliara de mody zao ndray izy ny tena zany efa mba nananana fa tsy lety sarotrareo teo fitondrana hoe miaro an'ireo olona reo e. De ino ataony fond de commerce rapitsy rehefa tonga ny combat. Hainareo le combat zany propagande. Azadino todika amin'ny olona io a ny Andriamanitro de Andriamanitro Jakoba. Mihevitra azo fetsy Jakoba fa mbola fetsy noho ianao Jakoba Andriamanitro. Azadino zay. Fetsy be ianao ary tena machiavélique, pour ne pas dire diabolique. Mais le diable se trouve dans les détails. Bon appétit daholo.